antsika rehetrarehetra manao an'ity vidéo ty vetivetika mba ilazako anareo hoe nanahoana toy an'ny saika fisamborana ny colonel Patrick Amaly. Rehefa nahazo tatitra zahay efa niainga ny miaramila tao andapa, hisambotra azy ary hamono azy de nanao an'iny Antsoavy iny moa ny tenako hoe indrindra zany ny antefa tamin'ny colonel Patrick, mba hiovana toerana satria sarotra zao raha zao. De manao Antsoavy fotsiny ho anareo Tafika, tadidio tsara mihitsy fa ianareo izay mieritreritra ny sambotra azy sy ny hamono azy moa no tena tiako hatongavana. Tandremo fa izahay raha miresaka eto zay tsy mbola nisy niresaka nisy fikasana hamono an'izana hoe kiasitanana ina, fa tolona ampilaminana ny anay, famoahana hevitra ny anay, fa ianareo foana mietraketraka amin'ny zavatra miseho Madagasikara ao, manapatra ny herinareo. Tsarovy nefa fa tsy mbola tsy nisy Tafika na nanana hery takin'inona ary izy afaka natohatra ny herim-bahoaka zany, ary tsy misy koa Tafika na manana fitaovana takin'inona raha afaka manapatra fa tsy manam-pahataperana ny zay mety ho heriny androany anareo, fa nirapitso anay mba tsy hisian'ny raha latsaka, satria zany no tena evitena amin'ity firenena malagasy ity, ambo izay raha latsaka be dia be zay. De miangavy anareo mba hisaina tsara aloha, hisaina pahindrena mihitsy, satria zao zavatra ataonareo zao, fisamborana sy fanimbana olona, manamboninahitra général ve no tondrahanareo pipi, général no tondrahanareo pipi, zavatra sarotra eritreretiny zany, fa tandremo fa be loatra ny etraketraka ataonareo. Ka de zay ny tiako tenenina androany hoe aoka samy ho tonga saina fa ho tompona andraikitra amin'izay zavatra ataonareo nareo. Izahay mahalala ny fihetsiketsehana zay ataonareo, fa raha ohatra ianareo ny andrehatra ny afo de samy miassume azy afo arehany eo, satria fiarovana ny mafia no ataonareo, tsy fiarovana ny malagasy mihitsy. Reny filazanareo foana hoe misy mikasa mono colonel, misy mikasa mono colonel Mikael. Ianareo no mikasa mono tompoko, fa tsy misy kasa mono azy zany, tsy interehan'ny olona zany andeha hamono azy zany. Izy miala eo ny tadiavinay fa tsy hamono azy zany, fa aza fitana sy lehibilebena ny olona, fa raha isy ary zany de lemoanareo ny hamono azy eo, fa tsy olona avaty aminay mihitsy. Ka de zay fotsiny ampitandremako anareo, tandremo sao de may ny afo atsanganareo nareo, tandremo. Izay raha mitolona de mitolona ampilaminana, ary ny zavatra teneninay eto tsy mbola nisy nampirisika fampirafisana mihitsy. Nareo any amin'ny ankilany any no manompa foana sy miezaka mampifandrafy, mampisaraka amin'ny malagasy amin'ity resaka federalisme ity. Ka zay ihany no tiako tenenina hoe tantara mbola mitohy ary Madagasikara io tsy maintsy ho afaka io, zay no mahatonga anay mijoro. Fa aza tarihanareo izahay namana, aza tarihanareo malagasy amin'ny malagasy hifandrafy sy hifamono. Zay ihany ny afatra petrako Madagasikara malagasy.